radio Madagasikara ho anao izao alina izao. Ilay tilikambo mainty. Tantara indromiainy nosoratany R Justin Marc. Olalaoviny Daniela, Pony, Niony, Onimamy ary Alain. Mpanaty Niondra manamsady. Fizarana voalohany. Manahoana ianao mademoiselle? Way, manahoana ianao tompoko? Tena taitra be marina. Azafady raha toka somary nanaitra anao ahy. Tsy izany mantsy fa efa elaela ihany no nandiniako anao avy ery fa toa hitako tena sahirana ery ianao mampitaha reto akanjo miantona eto reto. Ka nanantona anao aho sao dia mba afaka manampy anao. Mba iza koa ary ty tovolahy ty. Toa endrik'olona vaovao amiko izy izany. Nefa toa miseho sasaso toy nefa mahafantatra ery zato izy. Eny fomba ny tovolahy ihany aloha le tahako izao nefa na dia izany aza toa afady hafa mihitsy fihetsika ty tovolahy ty ka. Toa variana be ho ahy ianao e. Ndeha rehefa ho ampiko ianao e. Raha tianao hijery izay tena tsara sy manendrika anao amin'ireo akanjo maro be ireo sika. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Nefa oako izao ka. Inona ary ty? Efa mieritreritra ny tododo ivoaka ato mantsy. Toa tsy nisy natao ahy izy retoko. Ohatray, akanjo tsara maro be ireo ve mademoiselle dia tsy mba misy azoazonao na dia ray azy e? Ka tsy dia izany loatra ny e. Fa ahoana? Fa ny tena tiako tsy takatro ny volako. Ny takatro ny volako moa dia tsy dia mety amiko loatra. Dia aleoko aloha mandao an'ity magazay ity fa tsy te hiala vola amin'izay tsy mahafapo akory a. Ka hono raha tiako ho afapo tanteraka ianao vao mivoaka an'ity magazay ity. Azoko atao ve izany? Toa hafahafa ty tovolahy ty izany ka. Toa mitadiditra lalina zato izy vao hitany hoe sarika taminy a. Fa totiny ianao fotsiny ary ahy e. Tsy valianao akory angely efa notaniako teo e. Way, oako izao ka. Tena misaotra betsaka. Nefa za raha nanantona anao teto anie dia tena tampahantsorana tanteraka e. Marina tokoa aloha izay e. Olona tsotra tokoa izy. Raha ny fijery azy aloha nefa ny ratsy moa tsy misy tandroka. Saingy raha fofeny fahatsorana tsy misy ambadika moa izao entiny manantona eto amiko mampanina moa izany. Sady tovolahy pikana sy tsara tarehy koa anie zato izy e. Hitanao? Ty akanjo mivolondoranjy eto ty zao tena mety be aminao ery raha tianao. Dia rikirary somary avoavo tongotra ireny miaraka aminy. Way, toa tena tonga dia fantatrao tokoa ny tiako Ny vidiny le no olana tamiko e. Fa izy io mihitsy ny tena nanintona indrindra tato amin'ity magazin ity. Hitanao zany. Nefa dia saika nahavelanao anjaran'ny hafa fotsiny. Tehirizo ny volanao fa aleo zany anefa ny vidiny. Tsy sao dia tsy. Aza manahany amin'izany ianao e. Fa amin'ny foko fotsiny ihany zany. Ianao tsy hitondra tanapolo mody ny mahafaly aka raiso ve fa aza misalasala toy izany e. Lalina izany. Olona tsy fantany ary sambasamba. Mba iza loatra ary ty tovolahy ty. Angamba nisan'ireo mpanao firam-bady izay mampalaza an'ity faritra ity matoa samy robaroba rabola toy izao. Sa ve sanatria iray amin'ireo dahalo mpangalatrombo roa. Zaho koa ny be eritreritreto fa tsy raisina aloha rehefa misy mamomefa. Ty ary ny akanjonao.
afaka angamizay ny etaetaponao misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra no amaly an'izao aminao fa raha zalo tsy mahay efa-tsy ny fisaorana ihany. Tsy hitako izay isaoranao amin'izany fa efa natao anao mihitsy ane iny ary andeha amin'izay aloha sika hiala ato amin'ity ka. Fa hono tompoko raha tsy madiso. Fa iza moa ianao? Ary nahoana ianao ny samafoy an'ity zavatra lafo vidy ty ho nefa ne dia olona tsy fantatra akory zao hoe fareza ny fiantso ary aza sina hoe tompoko fa izay fotsiny ny tiako iantsonao raha mikasika an'ilay fanontaniana teo indray dia angamba fanontaniana tahaka napetraka ao ihany namaliko azy diso ve ny ranonorana raha milatsaka eny rehetra eny eny hatramin'izay tsy mila azy akory aza. Raha hoy ianao hoe diso ny ranonorana dia diso koa angamba izay marotsaka ny fitiavany amin'ny olona tsy fantatra sy manampy izay tsy hainy. Ka olona mifanitsakitro ny teto an-tsena fa tsy zareriny ka nahoana no satria ianao no tiako mba hifampizarana faliana androany fa mba iza kosa aloha no ahafahako miantso anao Soanjara reno anarako Soanjara pila ravinahitra ty amin'ity faritra ity izay fa monina ny Antananarivo. Izany hoe voatery noho ny fitadiavana hipetraka aty moa izany Mpiasam-panjakana mantsy ndraiko ka voatendry asa aty amin'ity faritra ity. Izany hoe voaingana ihany izany ny petrahanareo taty Voalazanao mbola tsy amperitoana akory azy zaiko. Ary ianao inona kosa ny mahatonga anao aty? Zandray aty mihitsy no mipetraka ka zanaka ty faritra ty mihitsy ange zay Fa zany hoe efa mipetraka tany Antananarivo na hoe mety lehibe tamy mihitsy aza? Tsy azoko mahatonga anao eritreritra an'izany fa nga pozipozin'olona avy any amin'izany Antananarivo izany no fijerinao aka. Mahazava be anie izany satria ny fiteninao dia tena teny malagasy ofisialy mihitsy izay azo atao koa hoe fitenina Antananarivo aza fa tsy ny fiteny fampiasana aty amin'ity faritra ity. Kanefa dia lazaiko aminao fa mbola tsy nahita maso akory an'izany Antananarivo izany ny tenako sady fa nga moa tsy tokony ho samy manana ny fiteniny avokoa ny olona tsirairay avy ka tena mahay mampome mihitsy ianao ka. Raha zany filazanao zany mantsy no mitombina tokoa dia angamba tsy nisy ny atao hoe merina betsileo betsimisaraka sy ny maro hafa eny fa hatraminy hoe japonais italiana mba amin'ny anglisy aza fa ny fangaro vorako izao tontolo izao ka ikorotany ambony ambany satria ao anatina fianakaviana iray fotsiny dia efa mety izy fiteny maro be tsy mifankahazo. Tena marina tokoa izany teninao izany. Ary ianao ty be any tsy manany any anao velively ka eto tokoa za vao mandinika noho izany teninao izany fa tena hafa indrindra amin'ireo olona mifanerasera sy miara-mipetraka amiko tokoa ny fiteniko. Indraindray aza mila tsy hifankahazo mihitsy izay ao an-trano ny antony tena tsy azoko. Te gaga aminao raha zany. Mody fanina ary ty lehilahy ty sa ahoany to matotra ihany ny firesany kanefa ny zavatra lazainy to hafahafa. Sao kosa ary mba olona misy fahavoazana ara-tsainy ty izy to ohatrany tsy mampino anefa izany ka ary iza koa ary ty lehilahy manara-maso anay fony ty marina tsy tena fahafa mihitsy reto ka to lasa matahotra zany marina. Ohatrany lasa saina be ho Soanjara izany tsy mino izay nolazaiko mihitsy angamba ianao tsy izany fa toa ohatrany matsikaritra olona manara-maso atsika izany foana ho ay ve mpiaro ahy io ka mpiaro anao hoe eno finina zao no mahataitaitra anao amin'izany ka tsy nampoziko ka fa maninona ianao no ambenana ay ve masika sarotiny tsy misy toy izany ny raiko dia tsy maintsy arahana mpiaro toy izao foana rehefa misy dimba tiako ale naiza mihitsy io ary le efa nahiko tena dahalo miakatra amin'ny vilona tokoa reto raha zao fihetsony izao mantsy dia hafahafa. Fareza ahoana ry Soanjara
mangatatàlana aminao amin'izay aloha efa miarivo ity ny andro ary dia mamerina fisaorana aminao amin'reto zava-tsy nomenao ahy reto. Eny sady efa sasamiandry akory zalahy tsy amin'ny fiaretsy fa zao isaky ny andro tsena toy izao zay no miakatra tia tanàn-dehibe aty miantsena ka raha toka mbola afaka miona aminao manaraka dia eto anoloana n'ity magazay aty miandra anao ka hoana mety ve? Mety ka eny raha fa dia velomy soanjary mandra-piona fareza. Tena mba mahalasa ny saiko mihitsy ny tovolahy tafahona tamiko teny an-tsena iny ka inona koa raha nanosika anaiky andray an'ity akanjo nividiano aty nefa dia tsy azo ditsy taloha fa tena tovolahy pikana sy tsopo tsy misy ohatr'izany izy na ny fo koa aza tsapako ny dobo-pitiavana sahaty vao ny lalova amin'ny masony fotsiny to tselatra fibanjina amin'ny fony fitiavana lalina fa izy ty to manao resaka amin'ny safotofoty sy tsy tahoraisina no mahavaka ny saiko koa dia ho sanatry marina ve ka nyresaka tamin'ny olona marary saina zanaka ty faritra ty hono izy no sady mbola tsy nahita maso an'izany tanina rivo izany akory nefa nena ny fiteniny dia tena teny malagasy ofisialy mazava tsara marina aloha fa io no fiteny ianarana avy any ampianarana sy fandraisan'ny malagasy rehetra nefa na dia izany aza sy hita taratry ny aminy mihitsy na dia kely aza ny mahazanaka ty faritra ty azy sa hoe dia mitombina ny eritreritro fa dahalo avy any anebakeba tany any reny raha ny pozipozindry zareo teo reny aloha dia azo inony izany nefa koa mety ireo olona lasa mpanefa hoe fitapika tamin'ny aferam-bato izay mampalaza an'ity faritra tsy monosy ity mahaliana avokoa izany rehetra izany tapaka ny hevitro ka hiverina eo amin'ilay magazay amin'ny herin'ny androany ary eo aminy ahalalako an'izay tena marina mila mailo ihany anefa na dia izany aza fa vehivavy ny tena. Tsy mety miala ato an-tsaiko lahy ilay zazavavy teo iny toy ny mbola ato anaty masoko ihany ilay tsikiny malefaka toy ny volam-penomanana mandefa ny tarany mampita any am-paralalina miteritery ny ery ambon-dranomasina malefa-panonja amin'ny alina feno fahanginana ilay volany lava toy ny any zazavavin-drano sy ilay fijorony tena fatratra marina raha mbola nisy ohatra azy iny raha ny tovovavy efa hitan'reto masoko reto mba marina moa toy nanonofo efa any an-danitra sahady raha vao lalovan'ny masony segondra vitsy fotsiny sonjara so tahaka ny anaranao tokoa lo ianao hoe to tea hitanao sahady indray angeza zany fa mba lalina ihany koa lo le resany tamiko teo iny fa nahoana tokoa moa ny fiteniko ny to hafa indrindra amin'ny fitenin'olona mifanirasera amiko na ny fiteninay sy raha mangala raiko aza dia samy hafa ary mila tsy hifankahazo mihitsy izay mianaka indraindray nefa ngamo tsy izy ny nampianatra ny teny fa azaza ka nahoana no sahirana vao mahazo iresahany amiko otra mahalasa saina ihany izany ka iza nefa mba afaka hanampy ahy halala izay antony mahatonga an'izany iza iabara mangala ve impiry moaniny na nytany an'izay antony nahatonga an'izany fa boriboriny fotsiny amin'ny hoe ny olon-drehetra dia tokony ho samy manana ny fiteniny avy raha ireo miaramila ny aba tsy ho ataon'ireo fiomihezana eo indray ve ay hitako ny hevitra sonjara izy ny hitako mitovy amiko hoe
ary inoko fa izy rery any no azoko ifampiresana sy akako hevitra amin'izay tsy takatro. Tena marina izany. Iengany ka ahita azy indray amin'ny herin'ny androany. Ary alina be nareo fa rezo omaly vao tonga avy niantsena. Tsotra mifanaonareo isan-kerinandro nefa hatramin'izay tsy tara amin'ny filetehan'ny masoandro nareo dia efa migadona ny toby. Mba azonao azavaina amiko ve ny antony loha azafady? Tonga indray ty kiala mihevitra sy niadikadiny mankaleo. Manoatra rangahy ianao no mizazakely mbola vao miana mamindra. Tena efa tofoka amin'ity mihitsy amba mariny. Hitanao fa tsy niantsena fotsiny aneny dia nahitany. Teo koa mbola fifandresen-dahatra tamin'ireo client mpandray andreo vady sy mercure nentinay. Ny entana novidiana koa mbola maro tsy misy ohatran'izany. Ka na ny fivezivezena amin'izany fotsiny aza dia efa mandany fotoana be. So dia verinao fa tsy efa henoko ary. Ninona ny enonao? Maninona izao raha tonga dia tsorina avy hatrany hoe mbola nisy vehivavy niresaka tamiko na variana tany. Izay no nataraiky anay fa tsy hoe ianao no milaza tsanga eo. Kefa fantatra hoe izany ka mbola anontaniana indray. Ary tsotra dia tsotra ery nery fa rezy izany famalianao azy izany. Tsotra satria amiko tsy fahotana ary tsy fahadisoana mihitsy ny miresaka sy mifandray aman'olona. Ay kosa. Dia mahay izy ary mamaly ohatran'izany koa any amin'ny aba. Sady toa hoe misy resaka lehibe ho ataony amintsika sy ianao hono trarive. Sady aloha koa handeha ka fa dia mekary izany ianao any amin'ny any. Ano any amin'ny amroa any ianao makany. Voaray izay fa rehefa avy mandamy manreto etanreto ato amin'ny trano fitehirizan-tsakafo reto dia ho avy any. Hitako tsy faly mihitsy meva. Inona loatra ary ny antony mahatonga azy misarotsarotiny amiko toy izany. Ary inona indray koa izany resaka lehibe ataony aba ary raha mangala aminay ta izany. Aza hitako dia no izany resaka tamin'ny soanjara teny an-tsena ho maliny tokoa ve? Raha izany tokoa moa fangamo tsy zoko izany. Ary tsy tokony hidiran'izaniza mihitsy ny mikasika izay olona iresahako any. Olon-dehibe efa tonga taona fa tsy zazakely intsony. Eny ho hiteo aloha izany. Aleo aloha asiana voakandro salary reto lasakambaro atao sakafo mandritra ny herinandro reto. Napeitsanareo ary Fariza sy Meva satria misy dinidinika kely fanaovantsika telo androany ka dia masolonareo toerana vetivety. Miainanao izay izy Fariza ary aba ka lefa soara ny resaka ao Eny tokoa efa manongila tsofana tokoa izay ka dia arosoa ary zato resaka raha midinika. Ka zao noho izy reky tamin'ireo miaramila namanse ireo hoe misy vehivavy miresaka amin'se any atsena any. Nareo rehefa mandeha metsena iny. Marina tokoa izany tompoko. Nefa inona moa ny fahadisoako amin'izany ka nga moa za tsy efa olon-dehibe mananjo ifampiresaka amin'izay olona tiako ifampiresahana. Za raha teo koa tsy hoe vehivavy fa lehilahy. Tsy ekeko ny tia. Tsy ilaiko mihitsy se mifampikasokasoka amin'olona ny velany any. Ary tadio fa ny tsy fankatoavan'se an'izay zavatra nandidiko an'se izay dia tena oloza lehibe ho an'se mihitsy ka mitandrema. Afaka misafidy se na ho fatra na ho velona. Ifonako ary tompoko raha tsy nahafaly anao izay nataoko hoe mifona iaba. Eny raisiko ny fifonan'se kanefa zao eny tompoko. Tandrema misisa manarakaraka an'izay dia rehefa fampidinika za sy kakiranoko dia tsara raha ohatra ka aroso atoato amin'izay ny fanambadianareo roa. Ka noho izany indrindra no anton'izao ivorentsika telo mianaketo zao. Ahoana tsara hoe riaba nareo roa iza moa izany? Nareo roa iza moa fa nareo zao sesy Meva
Iaba oky ianao tsy ho tezitra amiko raha ilazako hoe sao dia marary ianao ty mpianadany e Zasomevy dia za kosa miteny an'izay hoe sao dia se mihitsy no marary fa iza nilaza tamin'ny se fampianada Sesomeva ray niteraka sa kibo ny finosana noho ny tambaranareo fa nga tsy anao ny raiko niteraka za ve ny ray ny se niteraka ny se dia andeha hampanambady any se amin'ny Meva zanako vavy ka raha tsy ianao ary ny raiko dia izy ary iza koa ny reniko izay nitondra sy volana kibo zao eny tompoko hampahalalako any se ny tena marina momba amin'ny fiainany se zay tena mbola tsy fantatry se mihitsy eny tompoko raha toa ka hoe mahaliana any se zany sady angamba kosa efa fotoana tsara mihitsy zao ahafatara ny se marina satria se efa lehibe mpiara-miasa sady mpinamana tsy mifakafo mihitsy za sy Rakoto ray ny se azo ny se ve zandry fareza Rakoto zany anaran'ny dadako zay ny tena anarany ny antombo ary ny amary koa fanananay reo lahy taty aoriana ary dia nanomboka ny elonan'ny olona zay ka raha iny nandeha nivoaka hividy zavatra tao an-tsena iny tompoko la Rakoto ray ny se dia tonga dia nidaroan'ny olona tao an-tsena tao andray ary nyfandrombahana izy rehetrarehetra tao daholo ny vola be teny aminy miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra teny aminy eny hatramin'ny atao hoe fitafiana teny akodiny ara dia tena tsy nisy tavela ary ny tena loza moa dia tarika ny fahafatisany le izy zany very aba hoatray marina tena mba tsy namposiko laza ny zavatra tantarainao zany zany aneny mahasarotiny ahy ny hoe hifampikasokasohany se amin'ny olona any an-tsena any biby anery se ny olombelona indrindra raha vo hoe mahita anao hoe mitondra vola zaka ny saindra olombelona mihitsy mahita ny hafa hoe tsara kanjo misinenika amin'ny trano tsara tare ary medinedina eny ambonin'ny fiara lafo vidy ohatratsika zao nefa izy tsy mba taka an'izany eny tsapako tokoa fa tsy asiahana be fahatany ianao zao ry aba ake tena fitiavana tena ratsy tokoa rehefa io fialonana io ny tafiditra ao anatin'ny olona ka hitantarako angano le adala be ty dia mino tokoa raha mba fantatra elahy mantsy saingy tsy ho fantatra elahy na oviana mihitsy zany ary ono ny amin'ny reniko indray tompoko iza ary aiza izy ny rense indray dia araka ny fitantarany Rakoto ray ny se dia efa talohan'ny nampinamana anay no nafaty an'ireny se zany hoe maty eo am-piterahana ny se hono izy andray ary noho ny vorika nataon'ny olona ihany koa no natonga an'izany dry inona daholo zany ka dia za no nitaiza sy nikarakara ny se teto rehefa samy tsy tety tsony reo ray aman-dreniny se ary ono ary zay mety ho fianakavian'ny raiko na ny reniko anga tsy mba nisy tonga akory mba nahatsiaro aho hatramin'izay fotoana izay ka tsy tiany niava ny tompoko lahy tena mariny zany tsy tiany niava mihitsy ray ny se ary nenjehny niavany sy ny fofofony mihitsy azy tsy navelany niava mihitsy raha tsy maty avokoa ny zanak'izy mivady rehetra koatra ny se ary ny reniny se ka zany natonga anay ro lahy ho lasa mpinamana tsy mifakafoy ary ny ray monina mihitsy taty an-takira be aty taka an'izao zay tena lavitra ny sotasotan'ny olona dia zao hitany se zao namorona fiarahamonina vaovao aty an-takira aty zay lalina zany tantaranareo zany tompoko tena mampalahelo reto trano be hipetrahantsika reto zao ny fiarany apolo ny hitan'zereo ireo toerana misy ny arena rehetra manodidina atsika ary indrindra ireo omby amanarivo ny ao anatin'ny valabe ireo dia ny herim-pona isy Rakoto ray ny se daholo ny andohany izy rehetra ka zany no antony tokony hitambarany se amin'ny Meva mba tsy ho afindra aman'olona mihitsy ny lova rehetra avy aminay
fa tokony ho anareo rery rehefa hatr'izay hoe tsy tsonkoa sady zay koa moa no dina amin'ny fanaovana isarakoto ray ny sefahavelony dia tokony ho ajaina sy tanterahana hatrany zany. eny e misaotra anao ary aba tsy nisorona nampafantatra an'izany tantara zany ary raha ny ambomban'izay matoky ianao fa tsy badolaka ny tana akory ho toavina neny afatry ny maty ary tsy ho tsinitsiniavina ny teninao fa tendray aman-dreny tokoa. Zay mihitsy. Ka dia zay zany amin'iny resaka iny aloha e ataoko fa efa mazava tsara amin'izay avokoa zay re zavatra rehetra nolazainy izay ka zao ry fareza. Eny aba araka ny voalazany kiaka ranoko omby asitsika dia tapitra ity herinandro ity dia manomboka maizina ny volana dia amin'izay no anatanterantsika ny fombafomba amin'ny fanambadianareo roa ka noho izany dia zao. Eny tompoko misy zavatra tsy maintsy ilaina amin'izany. Mianao se inona le ilaina? Zazalahy kely ray dia zazavavy kely ray mbola tsy misaranono reo atao inona reo? Atao sorona amin'io fotoana io sia mba hatolotra amin'ny masina ka azonareo roa 5 sy fara arak'izay riny fonareo mihitsy. Araka ny fifampidiniana sy kiakaranoko dia tsara raha manainga rapetsy dia rapetsy ihany sery fareza miaraka amin'ny miaramila 5 na enina eo namanse mitady an'ireo zazy ireo. Ka raha ny hevitra tompony amin'izany dia hoe ahoana? Satria zaza mbola minono ny ilainy eto mbola misy 3 andro koa vao maizina ny volana izay fotoana anatanterahana andraharaha ka nahoana moa raha iandro alohan'ny fotoan-dehibe izay no mihaza an'ireo zazy ireo tsy dia sarotra loatra mantsy ny ahitana an'ireo zazy ireo satria maro re vehivavy mitaiza kely mandeha manivam-bolamena any amin'ireo rano misy volamena manodidina ny tompontsika ka dia reny fotsiny tafiana dia zay tsy de tsy fa ahoana iaba satria sorona fanamasinana fanambadiana no ilaina an'ireo zazy ireo fa tsy hoe sorona fitadiavaka rena akory na hoe fankalazana ny andro lehibe amin'ny masina toy ny mahazatra ka noho izany tsy dia le zaza mbola minono rehetra hitanareo kory dia hoe eto daholy araka ny voalazany kiakaranoko eno tsara zaza tsobolo fotsy fihodirana ary dongadonga tsara ny tena ilaina izay tena azo lazaina fa vitsy dia vitsy mihitsy aty amin'ity tanàna misy antsika ity ka izay no ianganareo mialoha satria mety tena andeha lavitra mihitsy nareo vao ahita an'izany. Iza mahita raha mety hoe ho tonga hatrany vakina karatra mihitsy ary nareo zay vao miverina. Eny ara fa dia efa ampiomana andro zalahy zany sady anomana izay vatsy hoentina anainga raha-pitsikoa zany fa zao eny tompoko aza dininareo rehetra izay anaingany maka an'ilay ody fanambinana any amin'ny kiakaranoko alohan'ny aingana. Aza matahotra ianao ry aba tsy hanao kinanga ny dianay velively mihitsy zay efa bonina daholo ny zavatra rehetra ka dia anainga zany zay ry meva handray kosa ny amin'ny fareza kosa zany andeha misy dia tsy mba manoroka ny olona akory sy anao tiako eo ary mamirika izy zany tsara fareza aza elany kia marina raha hoandroko ireo zany iverenana roa zany mandrasa kely moa raha vao tavaverina avy any dia efa hikambana tanteraka amin'izay sika roa ho ray trano ray vilia dia ray fandriana indrindrandrindra tsodrano moa kiomena fa aza alahelo ohatran'io ka eny fantatro nge zany nefa tsy maintsy mba malahelo ihany ny voko ilosanaoko soavadia kia ho tsara mandroso tsara miverina misaotra zaho toanao dia miondakonda eto an-tralako ery kanefa ny foko to mbola tsapako mitepy fitiavana anao ho anabavy ry meva raha mba fantatro mantsy
fa tsy misy tsiro ny amiko akory ny orika ny fanaovantsika teo iny. Eny tao mahafaitra sy mangeriko mihitsy aza, saingy tsy maintsy natao mona izy satria na tiako na tsy tiako dia ianao zany tsy maintsy ho vadiko manomboko izao. Ka na ahoana ny afotsiny fitiavaka anao atapoko dia tsy maintsy miezaka handoko azo mena mitorehatra. Eny manomboko izao tokoa mantsy dia izotra amikion-dalana vaovao ny tantaram-piainako dia ny fizorana amin'ny lalana mahakany amin'ny anarana hoe raim-pianakaviana, kanefa toa tsaroko tsy manam-pidiny toy ny sarety tarihan'ny omby ihany ny tenako, satria tsy mba afaka mandaza hitondran'ny ombony tena. Saingy izao angamba ny lahatra. Fareza fa maninona ianao? Toa lasa saina lalina be mihitsy nge fijeriko anao zany. Fa maninona? Ka mba malahelo toanao koa any ahy. Ndanatra izany malalako izany. Andefonjeo fa efa sasamy andro ireo miaramila namanao. Ndana aingana? Mandram-peo ary mevy. Soavadia kia. Tena ratsy koa zany raha lalana. Fotako izao. Zany raha misy hojerena intsony reto fiara reto marina. Raha fiara kelikely eny angamba aloha dia efa nitsoka teny an-dalana teny mihitsy. Reto aza fiara tsy mataho-dalana be reto savolaina vao tafavoaka aty. Nahatratra ora telo verangano lamy vao tonga aty atsiny izay, nefa dia lalana 20 kilometatra monja no maneranelana ny tobo sy ny tsena. Ry le magazay nionako tamin'ilay tovavy mahafatifaty atao hoe Sonjara. Ry Somantsy, feno fitiavana anao ny foko ry Sonjara, nefa dia tsy afaka na ny ahita ny endrika otsony aza. Sonjara, segondra vitsy monja no serananao ny masoko dia kila otootony afo miredareda-pitiavana anao ny amiko rehetra. Ary meva to afo arehatra mbola andaniana vovokaina sy anaovana gotena ny fitsofana azy, ka na ho velona aza ho tsilopilopy. Afaka antsena sahady izay. Tsy dia nisy olona mivezivezy raha teo moa ka nalalaka ny lalana. Wahay, masoko ve ny mandrosa? Tsy Sonjara ve ny tovavy miloloso bika misongona ny fiara teo iny? Aleo hoe lotazanina tsara eto amin'ny rétroviseur eto. Tena tsy diso ny fijeriko fa tena izy tokoa io. Mamika fika manaraka ny lalana avy ao aoriana. Hitako ny hevitra. Sofa misy an'le renirano iny atsy aloha atsy. Hijanonao ahafahako miona aminy. Tsy maintsy mifanatro maso aminao ary Sonjara anio. Zara azy ianao hitako ihany ko. Zala, tsara ngamba raha mijanona atao aloha ato sika manadio an'ireto fiara misy potaka be reto, manary izay mavesatra tsy zaka ihany koa e. Sady ato amorona tokoa le amboto voara tena akafizinareo afaka migokinareo fa tandreny fotsiny tafahoatra. Mbola mety ho lavitra mantsy ny diantsika. Mandrapahavitanareo ny ataonareo ary dia mba aleoko aloha anary an'izay tsy zakako ery amin'ny alahary ery e. Zay zay. Ay mora fikena ihany reto miaramila ny dramanga retoko. Ary aleo amin'izay mamonjy malaky an'le lalana ny zoran'ny Sonjara teo fainana dia nyzao mbola rery zao zalahy.
Sonjara, manahoana ianao? Way, fareza. Manahoana ianao? Tsara ihany ny vatana fa ny fono marary tsy ahita-panafana. Fareza, toy ny tseratra ny fijoronao teto anoloako ka nila ho savitry ny aterana. Toy izany tselatra izany koa ny fahitako tampoka ny salova-tavanao ry Sonjara, ka nampiridana hamonjy anao toy izao. Mba te fampiresaka aminao minitra vitsy monja ohatra sy hitako. Tsy maninona ka hoento ary ny resaka ao e. Tsy azoko atao ny resaka aminao eto ampovoan-dalana be eto ka raha tsy mampaninona anao andao sika hifindretsy ambadiky retsy azo midoroboka maromaro retsy. Miafina ihany mantsy zao miresaka aminao zao ka sao loza eo raha tazan'ny zala. Ry zala izy? Andao aloha hialy eto ka. Ndao ary. Zay, eto sika tsy misy mahatazana mihitsy e. Fareza, fa inona ke ny aton'izao fihetsika zao e? Ary iza no fiainanao? Sonjara, sofa nahitanao ihany efa noheveriko tsy eo aminao tsony angiah e. Sendra ny tompy avy eny ambony fiara ny masoko ny nahatazana anao teo ka dia namorona hevitra aingana mba hijanona anay ary zao nilomaina monjy anao zao. Ary nareo zany tamin'ilay fiara tsy mataho-dalana anankiroa nispotaka be teo ireny? Voalazanao. Ka zao e, tsy afaka hiresaka ela aminao ela eto sao dia daviny zalahy eo mantsy ka loza ny anjo miainanao ary Fareza. Sonjara, na dia fantatra za fa ho nofy ihany ny dia tiako fantatrao ihany fa misy fity miredareda tsy ho maty finoana intsony ao anatiko. Eny e, afim-pitiavana izay velona tao anaty kisendrasendra ihany, tao anaty ampahana minitra sy segondra vitsy monja, nefa dia mahery vaika sy mandrehitra ny amiko manontolo ary mahakila otohoto ny fiainako manontolo eo anoloanao. Babonao tanteraka amin'ny foko ry Sonjara ka mandoro any afim-pitiavana toa tsy haiko ny hitahiry an'izany ho arery ka dia indro vakiko aminao izy androany. Tsy haiko ry Sonjara, tsy fantatro na mety mba misy pitikafy kely ho ahy ihany any am-ponao any, nefa na misy aza oka tsy ho velominao miredareda fa aleo ity anao anaty nofinofy eny ihany. Ny fahatsapanao fa misy fomonjaly aminao any ho any dia efa ampy ary ampy hononako. Fareza, fa maninona ka ianao e? Zany toy ny hoe manolotra rozomena tsara tare ho ahy ianao nefa raha mbola tsy voaraiko akory ilay izy dia naverinao terizina ho anao indray. Satria angamba tsy azo menanao ilay roza ry Sonjara, na dia ianao aza ny olona hitako mendrika ny hotolorana azy. Tena maizina amiko ny resaka ao ry Fareza. Eny e, ka tsy azava aminao mihitsy koa anie ilay izy. Nazaza mantsy mba hapahany kely ihany koa ny fantatro momba. Tsy fantatro tsony izay efa nataoko sy ho mbola ho ataoko. Maizikitroka ny lalakombako e. Tsy haiko izay efa rany. Hatreto dia mbola kamatatra tanteraka amiko momba ilay zazalahy ity. Misafotofoto tsy hita izay ho raisina izay resany. Raha ataoko hoe resak'olona marary saina nefa toa tsy izany loatra. Fa misy heviny ambadika. Tena tsy takatry ny saiko izany e. Sonjara, toa lasa saina sy mijoro tsy misy fanahy eto anoloako fotsiny ty ianao e. Mbola miaino avy ianao? Mbola miaino dia miaino anao tokoa ary Fareza. Ka hono mba misy toerana kely azo ny fitiavako hitampifina ihany ve ao am-ponao ry Sonjara? Eny aza baliana raha toa ka sarotra aminao ny namaly azy. Ty misy rojo ry Sonjara, atolotra anao ty tandindro ny fitiavako tsy mety maty ao am-poko izy ty ary raha raisinao izy dia mandray le fity ato am-poko zany ianao. Rojo faran'izay tsy foko indrindra mantsy izy ty kanefa dia afoko anao satria ianao rery ny olombelona eto an-tany
tiako iambozina azy ity. Asa raha mety aminao a? Horesiko ve ty rojo atolony aty sa hony e? Za aloha dia tsapako fa raiky piti aminy koa e. Dia ahoana re e? Aloha ranga raisinany fa ho ito izay toany a. Misaotra? Ianao no tena isaorako ry Sonjara. Sambatra ankehitriny fa niraisinao ny fitiavako. Sambatra na dia amin'ny ampahany bitika ihany aza, satria mety ho an'io ihany koa ny farany azaoko miona aminao toy izao. Fa satria nahoana no an'io ny farany aonantsika ry Fareza? Fa andeha ho aiza ianao? Za koa anie eto foana e. Tsy hitako izay ho avaly anao amin'izany Sonjara. Ny any faniriako dia mba tsy hanadinonao ny fisiako sy ilay fitiavako voagatra. Eny ary hoesoriko ty rojo ty ambosonako ty, ary asoloko ty nomenao aty, ary mampatolotra anao koa raha ohatra ka tianao. Rojo tena tiako sady tsy foko indrindra mantsy izy ty ry Fareza, satria rojo manakasina izy ty no mitahiry any koa ny tantaran'ny fahazazako. Nefa dia omeko anao mba hatsiarovanao ahy, raha toa ka tena tsy ona tsy marina sika. Mitahiry ny tantaran'ny fahazazanao e Sonjara? Eno a? Fa angamba mbola tadidinao ny tantaranao fahazaza? Ohatra e, fa nahoana moa tsy ho tadidiko ka? Nandro soa nandro ratsy, izay nisongadina teo amin'ny fiainana dia tsy eto voakosika ao an-dohako avokoa, ary tokony ho toy izany avokoa ny olon-drehetra. Dia gaga sy talanjona indray amin'izany teninao izany Sonjara. Fa nahoana moa no tokony mahagaga anao izany ka? Ny olombelona rehetra eto ambany masoandra anie ka tokony hanana arakitry ny lasany avokoa e. Na izy izany na izy. Raha ianao manokana re, mba azonao hitantarana ohatra iray naningana amin'izay rakitry ny lasanao izay ve a? Andraso ary fa omeko santony amin'ny foy dia foy ianao e. Nefa anisan'ny tena manandanja be amin'ny fiainako. Tantarao e? Tamin'izaho 12 taona ry Fareza dia niraisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ka iny rojo nomeko anao iny ny fahatsiarovana tsara indrindra tamin'izany, satria fanomezana avy amin'ny lena-mpianatra anay izy iny, fanomezana nomeny ahy. Tena sambatra ianao, tsy mba tahaka ahy. Tsaronao hatramin'ny fahazazanao. Za mantsy tsy mba afaka mahatadidy izay lasako na izay fahazazako izany akory. Toy ny voamaly ihany teto an-tany, tsy misy tsaroko ny lasa rehetra afa-tsy ny taona 2 na 3 teo ihany angamba. Toa tsy mba nandalo izany fahazazana izany mihitsy aho, no heveriko ho toa avokoa ny olon-drehetra. Aika misy olona mahatadidy ny fahazazany. Tena manana olany ty lehilahy ty ka, ary azoko veroka fa misy zavatra mangeza sy mamatotra azy eo amin'ny fiainany ka mahatonga azy ho hafahafa toy izao. Fa hono ahy e, dia tsy afaka mahita anao indray aza andry fa andro tsena toy ilay niaonantsika iny. Mety afaka mifankahita fotsiny sika fa tsy afaka mifanatona sy mifampiresaka, satria ange masika ireo mpiambinareo e. Fareza, tsapako fa manana olana goavana mangeja ny fiainanao ianao. Te hanampy anao aho, ka mba azonao lasaina amiko ve izany? Tsy misaotra ry Sonjara, tsy misy olona afaka mahany olana misy amiko e. Niza. Aleo arery izany ka. Tsy misy an'Andriamanitra atao ry Fareza, indrindra moa fa rehefa kinina aminy. Andriamanitra? Iza koa izany? Dia mino ve ianao fa mahay noe kiaky ranoko izany Andriamanitra izany? Kiaky ranoko? Fa iza koa ty kiaky ranoko e? Mandeha ny fotoana ry Sonjara, so tadiavin'ny zalahy eto fa ampy aloha izay. Aleo andefa velona ianao. Mandra-piona re, Andriamanitra ny ombanao ry Fareza. Kiaky ranoko aho. Tompo maso feno fitiavana, nefa misorotra alahelo lalina dia lalina koa. Ny tompo maso farany nalefany taty amiko, dia iny izy no mahay tahaka ireny vorona taitram-basy ireny. Mahaliana tanteraka amin'ny misteriny ka. Raha tarakely foana ny alako teo amin'ny Sonjara teo dia efa saika tambo, efa saika andeha hikarokaro zalahy marina.
soa ihany ary andrasy hoe hodiny anatsary ty rojo nomeny aty hoay to rojo hafahafa izy ty misy sarina lehilahy mitafitapaka mifantsika ny tongotra aman-tanany to ohatriny hoe efa nahita toy ity zany nefa tsy tsaroko hoe taizana oviana sady ohatra ny mampatahotra anie zany ny fijery an'ity sary ity ohatray marina tena ohatra misy hery tsy fantatra rehefa miambozina an'ity zany tena marina tsy ho ariko an'ity nefa to ohatra ny tsy fokoka aleo ranga sitrika ty anaty posy aty fa to tsy ho sahako na nijerijery azy tsony azy tena mba enzana indray nydianay indray mitoraka iny laha ela ny nanaovana ka sendra nitolana tamin'indray mandeha iny misy azy indray abaramanga lasy kakaranoko androany nefa atao ahoana moa mba manao ny tsy ambinina ihany koa indraindray niodiny kakaranoko koa raha ve ny tsy niasa sa ahoana re toy ny fanaonay hatramin'izay nefa rehefa andeha hiazazaza ho atao solona toy ireny dia mody mampiresaka an'iren'ilay zaza fotsiny ary vantany voakasiana amin'ny tanana izay efa nosorana ny odiny kakaranoko fotsiny izy dia efa verisaina avy hatrany ary dia atolony anay mora foana ny zaza hatramin'ireo zandary sy polisy misavana eny an-dalana aza mody raisy tanana fotsiny dia efa mandefa anay andeha malalaka avy hatrany ny basiny indray aza no omeny anayko tam'tiako vao saika anatona n'ilay vehivavy mitaiza kely tamina tanàna ambanivohitra Tsirabe iny zay dia efa nentsony olona vinjeo avy hatrany ary potak'izay dia tafangona nenjika anay ny olona tao an-toerana teny an-dalana indray dia mbola nifanenjehan'ny zandary zay soa ihany fa mahatanjaka saingam-pandeha reto fiaranay reto fa ratsy zany vao ny azo laran-dratsy mantsy zay dia very avy hatrany ireo zandary soa fa tafita aloha tia zany le hoe ganagana mitety rano ka nianina tsy azo mitratra mangana fa inona ry se tia nahazo anareo tanapolo ny nentina mody olona valolahy be zao ve nareo niaraka tany dia tsy nahazo na dia zaza anankiroa azy ka zany efa voalaza anay anao toa zany tompoko ny zavatra nanjoanay tany zay aza mba vakako asana ny odiny kakaranoko ny tsy niasa na ahoana aza miteniteny foana ry se oka mihitsy se tsy anivaiva ny zava-masina ohatran'izany ianareo mihitsy no efa tena tsy mamokatra na dia atao hoe anao akeriny aza ve dia zaza anankiroa monja dia tsy ho azon'olona valolahy mba mieritrereta eny efa tsy naomby iny aloha ka ina moa no azo atao fa dia zao noho izy eny tompoko efa nifampidinika ihany zay sy kakaranoko amin'izao zavatra zao ka arak'izany ny andro efa tombotra raha teo ny andro voatondra natanterahana fanambadiany sesimeva dia tsy ho azo ahemitra tsony satria ity volanyity ny tena mety tsara ny tombitanareo roa ka tsy maintsy atao aingana izay ahitana an'ilay zaza anankiroa zay atao tena ao anatin'ny roa andro fotsiny azony se zany eny tompoko satria moa nareo efa tsy nahomby raha teo ny dianareo ny etsinanana dia aleo mianavaratra indray azony se mianavaratra no mandeha miaza indray ny manaraka eny tompoko ka zao no izy toromarika eny aba izy fitolana manse ihany no mandeha fa se kosa mijanona araka ny torohevitry kakaranoko ihany so mantsy tia vita anse mahery loatra tia mihitsy no mahasampona ny dianareo ka fa mahery loatra ahoana moa ny vitako tompoko zay fotsiny mahery vitana loatra se
Amp'izay aleo ataony zalany ny fiazana sy kosa miaraka aminay manomana ny fikarakarana ny lalonana amin'ny fotoana io. Rehefa zay moa ny hitanareo fa mety tsy mampaninona ka. Vita ihany la ny fanambadianay sy meva naharitra herinandro ny lanonana satria nandritry ny maizam-bolana ray manontolo ary tsy nitsahatra zany raha tsy kiaky ranoko no nanao ny fisoronana ary zanam-pazakiry anankiroa nangalarin'ireo miaramila ny abaraha mangala ka ny amorona ny masina tany natao sorona ny ranon'ireo zaza ireo no nahidiny kiaky ranoko teo amin'ny hotely fisoronana misatroka tilikambo mainty ary nisy ampahany tatazana tamin'ny lovia ka nafafiny taminay sy meva ary dia samy misotro kely tamin'izany avokoa izay rehetra izay nanodidina ny hotelin'ny tilikambo mainty avy eo. Rehefa izany dia nidorana ny vatamangatsiaka an'ireo zaza anankiroa ary dia nanomboka ny faly avanja avokoa ny mponina rehetra tato amin'ny tobon'ny tilikambo mainty izay eo ambany fanapahany Abara Mangala. Omby miisa 70 no finoana ary toka efa amina barika maromaro ny lany any ka na ny lahy na vavy na kely na lehibe dia nanara-pota amin'ny fisotroana avokoa fa nahagaga kely ho aty ety. Voatotosa ny fampakarako amin'ny meva dia lasa raiko piti tanteraka taminy ary lasa sary-piaro tsy misy ohatran'izany mihitsy aza. Adinoko tanteraka nalay miara-miantsena amin'ny zalahy isan-kerinandro aza tsy te handao lavitra ny meva ntsony ary sonjara efa adinoko tanteraka rangany amin'ny toa tsy maniry ny ahita azy tsony koa ranomaso. dia tena tsy hitako tsony tokoa moa zany ianao fa reza raha mba tsapanao mantsy fa tafalasaka tanteraka aminao ny fitiavako enina dia toy ny aloko ny serana ihany aza ny serananao teo anoloan'ny masoko fa reza dia tena tsy hitako tsony tokoa ve raha izany fa tena hoana loatra ry ary tompo no nampionanao taminy nefa dia zao zaratra tsy asitranina manantena lava tompoko ny fahatsopana tenana ity rozy ity ambosonako ity misisa mba tavela taminy atsarovako azy eny rehefa tsy anjaranay moa no mbola ho tafiaraka atao ahoana efa niezaka ihany mba nijerijery azy teo amin'ilay magasinonanay voalohany isaky ny andro tsena saingindrisy reramaina fotsiny efa hoenim-bolana izay toa mahita fiara tsy mataho-dalana toa ilay fitondra-ndry zareo ireny ihany tonga ao tsy isan-kerinandro saingy tsy mba misy fareza zany na ny ray aza olona hafahafa manao endrika miaramila ireny avokoa no ao anatiny so ihany afa alefa nydada sy neny andeha akarivotra kely any Antananarivo sady mba hijery ny tanànanay ihany mandritra ity volana hiditra ity any kosa angamba mba tsy mieritreritra azy tsony no sady afaka manadino azy tsikelikely eo am-poko ka mba afaka mipanjana fiainana hafa vaovao fa reza tea nadino ny fisiny na dia nahaliana aoka izany aza ny tantarany Antananarivo reny vohitra gasikara toy ny efa mampolo taona sahady no nandaozako anao hafa ihany tokoa zany tany nabena dia kanto aza ny tany efa inianana efa mahay mbolao mihitsy angamba ny hevitra ny sasany ao mila mivoa maharitraritra hidiran'ny rivotra
Ny ampitso kosa ngamba efa afabizana tsara ka dia mba handehandeha kely hitady andreo namana ny arana lalosiny iray daplu fa iny izarana ireto fondalana kely mba zakireto e sady mba mamanga indray ireo toerana mahafinaritra ireo ela tsy hitany maso taty an-tanàna. Aleo aloha nakana taxi ka mahavesatra be koa reto eto akireto. Taxi! Reraka zany. Aleo amin'izay aloha mba mitsotsotra kaina ka efa vitako nadio avokoa ireo fanakasokorodana rehetra feno vovoka tato an-trano. Manimanina ny dada sy neny sahady azany. Tao tsy ho andro kokoa zany sabotsy hoe iarahako amin'ny Kanto sy Veronika mba hitsangatsanganana izany ka tao leo an'ity mangina rery ty sahady azany. Nefa dia vo efatra andro monja izay no natongavako teto. Aleo aloha andefa radio analana sorosoroka. Mahafinaritra ery eto amin'ity zaridaina ity izany a. Sady mba tian'ny olona hipetrapetrahana koa eto a. Ary aiza ihany koa ary Kanto sy Veronika e. Efa ho amin'ny roa sasany anefa izao. Nefa dia izy roa vavy indrindra ny folo afatra fa amin'ny roa ora ny fotoananay eto anio. Dia mba hiaraka andehandeha kely hiakatra amin'ny roa veniny avy eo. Reny koa dia tsy miova mihitsy amin'ity fotoangasiny ity ka. Aleo aloha andrasana ihany fa inona koa moa no mamaika e. Ary aleo aloha mba hividy voanjo etsy amin'izy mianaketsy reto ho tsakotsakoina fa toa ohatra na mitokaiky eto fotsiny azany. Mba hanao voanjo rery neny a. Atao ohatrinona ny voanjonao anaka? Ariary zato ihany ka. So dia tsy lany indray raha mihoatra an'izay ko. Io re maro voanjo ariary zato eo izy ry fara. Tiako fa miarom-bolanao ary. Misaotra tompoko. Oay, azafady hoe ry tovavy. Ohatray. Fa inona koa no mahataitra ny ramatoa ity. Ary toa avy hatrany dia noraisiny tsy ampiambahambana koa ny zavatra ety ambozonako. Fa iny ty ataonao ry neny a? Ataonao inona androtsiko e? Fa tsy rojonjanako ve ty ambozonanao ty ry tovavy? Taiza nazahoanao an'ity anjanako ty? Moa manana pirofo ve ianao raha neny fa tena anjanako tokoa ty rojo ambozonako ty? Sanatria mantsy a? Totoy ny mpangalatra no fijerinao a? Azafady aloha anaka, tsy niteny mihitsy hoe mpangalatra ianao. Fa kosa mety ho voafitaka noho ny tsy fahafantaranao zany ka mety nividy halatra ohatra. Azafady anaka, taizaka ny nahitanao na ny fidiananao azy ty mba lazao ahy e. So dia te hisoloky ny zavatra ety ambozonako fotsiny ary zato ianao raha neny fa tsy zany a? Ny zanako rery angano afaka hanana rojo taktika. Na dia mavomavo toy izao aza tsy hisoloky noviana mihitsy e. Fantatro fa tena rojon-janako tokoa ty ambozonanao ty e. Anazy ty Raibeko mantsy ny tena tompony izy ty ary nijanona olovaina tarana tateoriana rehefa tsy teo intsony izy tompony. Ny zanako ny ambozona azy iny farany ka le sarina lioany eo aminy izay misy pepe eo amin'ny faritry ny kibony ary misy ilaka kely ny ilany mahboribory ilay takelaka kely misy sarin'ilay lioana no marika ahafantarako azy. Ary asaiko milaza aminao fa tena le rojon-janako mihitsy ty. Fantatrao zany satria efa androitona avy aty ambozonako mba ho dinihanao tsara le rojo misy ny sarina lioana. Manina moa raha tonga dia tsorona hoe omeo ahy ny rojo eny ambozonanao iny mba ho anjanako dia vita e. Azoko menanao angety e. Ndrisy anaka.
tsy indrojo iny tena zava-dehibe amiko fa ny zanako ny zanako izay ny ambozina azy mbola ho rento ahinao anakary mbola ho tsapanao zany sarobidiny zanako izany tsy anome tsy ny ahinao amin'izao fihetsiko eto izao tena tsy misoloky tokoa tira zao fihetsiny sy resany amiko izao ka nefa raha tena anjanany tokoa ty rojo ty dia tamin'ny fomba hoana na tongavany tany amin'ny Faresa izay amanjato kilometatra mialana Antananarivo na dia izany aza tonasika tamin'ny loatra teoko fa leo fitorina tsara izay tena tiany hatongavana fa hono atompoko mianaonao anaka inona tiana holazaina amin'ny hoe mbola ho rentoanao ary mbola ho tsapako izany sarobidiny zanako izany zany eka na dia mpitovy aza mahalala zany atao hoe zanako izany kanefa na zany na tsy zany raha zazao tsy mba hidobo zavatra olona mba homeko anjanako mihitsy na dia mamitohy inona aza ny zanaka eny zavatra maro ny tsy fantatra momba indrojo iambozonanao iny ary raha ny alaheloko mafy anjanako dia efa polisy natsoko teto amotipototra anao ny amin'iny saingy tsy nanao zany satria so ahitany maizina amin'ny zavatra mety tsy mahakasika anao kory ianao ka ny andro fangatahako dia ny ilazanao amiko izay nahatonga indrojo iny hoe ny ambozonanao tena marina dia tsy nividiko izy tiraneny nomen'olona ty ary tsy olona teto arivo fa olona monina sy mipetraka any amin'ny faritra atsimony nosy izany hoe raha azoko tsara zany dia olona sendra nandalo teto arivo ilay olona nanome anao any indrojo iny tsy olona monina mihitsy izy araka ny voalazako taminao teo ary toa hoe mbola tsy nahita maso an'ity Antananarivo ty akory aza araka ny filazany fa za izay miresaka aminao zao no niakatra vao tsy elavy ihany fa mila ravinahitra ny tsy mano mantsy re zahay tena mahavaka ny saiko izany anaka tamin'ny fomba hoana no nahatongavany indrojo iny tany an-tany lavitra tany sa mety ho any ve nitondran'olona anjanako dia mety mbola velona ihany ve fa manana zanaka very zany ianao tompoko eny anaka efa ho efa taona izay ary tsy tapopoka mandraka androany na dia efa nialana nenina nanao ny fikarohana rehetra izay ny fianakaviana ny vadiko moa dia nandao ny tany tsy fidiny noho ny alahelony an'ilay tokany sy ny areti-po izay efa nitaiza za taonany maro mampalahelo tokoa izany tompoko manao azafady aminao atompoko raha somarina sika taminao teo fa hono raha tsy madiso inona ny tiana ho tenena zaza lasa zazavavy izay zanako very izay ary firy taona tovolahy bikana sady tsotro izay izy anaka 17 taona izy izay tsy hita nanjavonana izay ary tsy mba niteraka afa-tsy izay tokany izay izay mivady nefa indrisy tsy zanako izany ty tovavy kely miara-mivarotra aminao eto ty indrisy anaka sady ny lozan-janaka ny lozam-bady any ka onjoonjoko za samirery sisa io zazo io mba any namako manala fahanginana any sady tsy mahafoy ako ka zao tonga manarakatra ty ampivarotana izao rehefa tsy mianatra izy zanak'olona pray vodorindrina amiko any izy io tena mahaontsa tokoa ianao zany tompoko dia mety izy ifandraisany anina veriny zanakao ve zany ilay tovolahy nanome ity rojo ty tovolahy tsy dia lava ary koa tsy dia fo izay izy anaka oloolo volo zarazara hoditra izany hoe somary maranidranitra endrika ary hiavitra ny fiantso azy mety ho izy ve nanome anao an'iny rojo iny hiavitra fa ahoana hiavitra ve ho any nanome anao an'iny mbola velonany ve ny zanako raha ny tombatombany dia tena izy fa raha ny anarany kosa dia hafa mbavalio ary tovavy hiavitra ve ho any nanome anao an'iny rojo iny to tsy miteny ianao tsy fantatro fa reza no anarana fatarako ilay olona nanome an'ity rojo ty nefa tsy fantatro na mety misy havitra lazainao ny anarany fareza hoe tsy misy fareza velively ny anarany havitra ka ary tsy misy na iray aza olona efa reko mitondra n'izany anarany izany
kanefa raha nitombatomba ny araka nylazainao teo dia tsy mifakaiza amin'ny samy mihitsy ilay fareza fantatro sa mety hoe nanovanarana ve mba atoro ianaka izay mety ahitako an'izany olona izany fa sao dia mba le zanako sao dia hiavitra ihany izany na farafaharatsiny mety ahitako azy na dia sanatria zany fatiny tsy maninona anaka fa na mety amoizako ny fananako ray amanontolo azy mba ahitako indray anjanako dia ho ataoko tokoa izany zao ngamba no izy roneny mandalo any ihany eto Antananarivo araka ny efa voalazako taminao teo satria any Atsimoany izay no monina amin'izao ka amin'ny fiverenako any dia hiezaka hitady olo io ary ho fakafakako tsara ny momba azy so dia mba hiavitra zanako ihany tokoa ka alohan'izany mila diresa ifandraisantsika sy hiampitako vaovao aminao lisy aloha ny anarako hoe fantatry maro amin'ny hoe mama Lisy faly mahafantatra anao tompoko ny akosa Soanjara eny anaka misy numéro telefônina tokoa ao amiko ao azoko menanao ka nefa raha ny tena tiako dia mba ho hitanao ny trano fonenako raha mety tsy ampanahirana anao tena mety koa izany ka saingy angatadalana aminao aloha fa efa iretsy tonga iretsy koa ny olona nandrasako teto fa rehefa avy any amin'ny alianay zay ka hitototohody dia miverina eto aminao eto sady tsy maintsy mandalo eo tiany koa ny rehefa mody tsy maintsy io ny lalako endry anaka dia manatena sy miandry fiverenanao eto zany mahazo matoky renao tompoko etsy omeko anao avy hatrany la raha ny findaiko mba tsy ampitebiteby anao misaotra efa nampiayahatra any amboalohany no momba faresa dia tena izy tokoa ve no hoavitra ilay zanako mama Lisy very dia namarona natoana any Atsimoany raha izany ka raha araka ny fitantaran'ny mama Lisy dia niala tao an-tranony andeha hianatra tony isan'andro hiavitra zanany no tsy miverina notontsono mandraka androany dia ho nisy nitondra anakany alavitra any ve ka nanjary lasa dahalo sa ve hoe namidin'ny olona tamin'ny dahalo lala samy marina araka ny filazan'ny olona izay natonoko ka mahafantatra azy dia hoe mpilalao odikaika lahy sady mpitaiza dahalo tia kakaranoko ny lazainy tamiko ty ary any amin'izany tilikambo mainty izany izay tobo fieren'ny dahalo misy azy any hoany amin'ny 20 kilometatra miala eto amin'ny misy an'ity toerany ity hony nefa dia toerana voadiny tendrombohitra amin'ny tomandavana no sady sarodalanaoko izany ary ny tena loza dia ny hoe tsy misy olona samiditra izany toerana izany eny fa na dia ny mpitandro filaminana azy satria sady lindrany tsy misy toy izany ireo dahalo mihery ao amin'ny tilikambo mainty io no manana hery maizina miaraka aminy anika izay mitetika nafika azy ireo indray no mifandripaka sy mifampitifitra samy izy raha mbola tsy tafiditra ny tombon'izy ireo akory loza izany marina dia inona ireny no ataoko hoe aleo indray hoe andramana andrasana isaky ny herinandro eny an-tsena dia 8 hoe ahoana natolotra anao teo ilay tilikambo mainty tantara indro miaino nosoratany R Justin Marc nolalaoviny Daniela Poniny Niony Olomamy Alain Panatodosy Niondra Manamsato mbola hitoy